fa matoky ny tompo izay ampahiry sy hiaro anareo tsy ho azo ny ratsy. Tesaloniana faharoa toko fahatelo andiny fahatelo. Maro ny olona izay mpanara-dian'i Kristy, eny na dia hoe manara-dian'i Kristy aza dia manana fisalasalana, ary indraindray ihany koa dia ohatran'ny hoe tsy mitoko tanteraka ny herin'Andriamanitra na ny teny fikasany, ary izany zavatra izany dia mampalahelo an'Andriamanitra ary tsy sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Na dia efa nasehon'i Kristy aza ny fitiavany tamin'ny fanolorany ainy, dia mbola misalasala ny olona ka tsy mahazo fitsaharana izay nampanantenain'i Jesosy Kristy. Ka mananatra antsika indray ny Tompo amin'ny teny ity, mampianatra antsika, mitari-dalana antsika, manoro antsika fa tokony hitoky tanteraka ny tenin'Andriamanitra isika. Mila hialantsika lavitra ny fisalasalana, tokony hianatra toky sy hino ny tenin'Andriamanitra isika. Ary izany fatokitsika sy fianarantsika ny fatokina ny tenin'Andriamanitra izany no hitarika antsika ho amin'ny famonjena, hitarika antsika ho amin'ny tena finoana marina araka ny efa nianarantsika. Ka aoka isika hanolotra ny enta-mavesantsika, hanolotra ny fahotantsika eo amin'i Jesosy Kristy. Rehefa mibanjina an' Jesosy mantsy isika ary manaiky ny fahotantsika dia mahazo famelan-keloka sy fanadiovana. Izany hoe ny hamantarantsika fa ao amin'i Jesosy ihany koa isika. Tena hoe miaina miaraka amin'i Jesosy Kristy dia manana fiainam-pibebahana ary mahatsapa tena isan'andro isan'andro fahampanota ary mametraka ny enta-mavesantsika eo am-pelantanany. Ny fibanjinana an' Jesosy Kristy sy ny fitokiana tanteraka amin'ny teniny na amin'i Jesosy Kristy amin'Andriamanitra no manova ny fiainantsika ho lasa olom-baovao. Koa aoka tsy hanao atsirambina izany fibanjinana amin'i Jesosy Kristy izany. Ary ao anatin'izany no manala ny fahotantsika raha lasa napafimalana. Ary mitondra fiadanana, mitondra fifaliana, ary mitondra fiainana vaovao, ary manana fo vaovao isika ao anatin'izany. Aoka isika atoko ny tenin'Andriamanitra. Aza miaina ao anatin'ny fisalasalana satria tsy tsara izany, fa mino faneo zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Ary ino ny teny izay nampanantenana. Apetrao amin'i Jesosy ny enta-mavesantsika. Izy no manome antsika tsiraray avy, fitsaharana sy famelan-keloka. Aoka ihany koa isika mba hanaiky sy hiala amin'ny fahotana isan'andro isan'andro, hanana fiainam-pibebahana, mba hatsapa tena fampanota isan'andro isan'andro. Ny fibebahana marina dia mitondra antsika ho amin'ny fanadiovana. Ary izany ny olona hoe manana finoana marina. Ary eo amin'i Kristy tsika amin'izay fotoana izay. Mpanjiny Jesosy Kristy. Ny fijerena azy, ny fibanjinana an' Jesosy Kristy no manova antsika tsiraray avy, manova ny fontsika ary mitondra antsika tsiraray avy ho amin'ny fiainam-baovao. Miantso anao Jesosy Kristy amin'ny teny ity. Aoka isika hiala amin'ny fisalasalana. Aoka isika hatoky tanteraka an'Andriamanitra. Aoka isika hanantona an' Jesosy Kristy mba hazoantsika fitsaharana, hazoantsika fanantenana vaovao indray. Andeha hivavaka isika, ary ny hivavaka ho anao dia hiasa aminao izany teny izany, ary andeha amin'ny lalan'ny famonjena isika. Andriamanitra, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny tombontsoa sy ny tombonandro izay nomenao anay indray tamin'ity maraimba vao ity. Ny teninao voarainay anie, dia hitarika anay tsiraray avy ho amin'ny lalan'ny famonjena, hitarika anay tsiraray avy ho amin'ny fanitsiana ireo izay mibiloka eo amin'ny fiainanay. Koa aoka izay atoky tanteraka anao Jesosy eo, ary hifonanay aminao ny fisalasalanay hatramin'izay. Koa ankehitriny misy manantena izay, faneo zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay tsiraray avy ianao, ho ary mivavaka manoka anao
ho an'ny mpanaraka ity fandarana ity. Jereo amin'ny fomba manokana izy ireo Andriamanitra fa ao ny olana eo amin'ny fiainan'izy ireo raha misy izany, ary ao ka ho tsapan'izy ireo fa manana Andriamanitra lehibe izy eo amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.